mivavaka isika rehetra. Saotranao izay Andriamanitra no famindraponao no ny fitehirizanao anaika mbola hatrarana ity alahady vaovao izay taom-baovao fiangonana ho anay. Saotranao no izany fa mbola manana anjara avy aminao izay ka toloranao ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny teninao masina. Dia mangataka aminao ny anokafanao ny fonay, hanadiovanao ny fonay ka mba ho tianao ny hitoeran'ny teninao aty anatinay, ka hitombo amin'izany izahay ary ho arovanao sy ho tehirizanao amin'ny tombonandro rehetra izay mbola omenao, ka ahafahanay mahafantatra ny sitraponao sy anarahana ianao. Dia anjakao amin'ny fanahinao masina ny fiainanay rehetra ary manatrehanay ny anaranao Jesosy nangatana izany. Amen. Ny voalohany indrindra ry havana dia taom-baovaon'ny fiangonana tokoa ny androany, satria manatrika ane liturgika vaovao isika manomboka androany. Ka noho izany dia isaorantsika an'Andriamanitra lehibe ny amin'izany, dia mbola ho lazaina fohy ihany ny anton'izany sy ho hazavaina fohy rehefa avy eo fa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady voalohany amin'ny advento izao dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara ny Lioka toko 4 ny 9:9 ka hatramin'ny 12:20. Lioka toko 4 ny 9:9 ka hatramin'ny 12:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, araky ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana hamaky ny teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'ny Tompo no ato amiko, satria nanositra hitory teny soamafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona hakasitrahan'ny Tompo. Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana nalaoky ny vavany, ka hoy izy: tsy zanaky Josefa va io? Lehilahy masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Alahady voalohany amin'ny advento, taom-baovao fiangonana koa, ka raha ny taom-baovao tsotra amin'ny taona sivila, any sivila aza, fifampiarabana makotrokotra tohina no atao amin'izany, maika va fa ho antsika kristianina izay mahatratra izao taom-baovaon'ny fiangonana izao. Ny ampatsiahivina amin'izany ny amin'ny hoe inona no atao hoe advento. Tsy teny hitao amin'ny soratra masina akory izy io, fa ny dikany, ny heviny dia hoe andro fiandrasana ny fiavian'ny Tompo. Ka ny taom-piangonana moa ny heviny dia ny fandaharan'ny fiangonana ny teny, fandaharan'ny fiangonana ny teny izay ho ampianarina ny fiangonana. Ka mandritry nyity fotoana advento ity, izay hiatrehana ny andro fotoan-dehibe ny krismasy, dia fiomanana, fiandrasana, satria krismasy ny fankalazana ny fahatongavan'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao ny fahaterahany, dia nalamin'ny fiangonana ho alahady efatra ho fanazavana ny amin'ny fanambarana ny fiavian'ny Tompo. Ka ny endrika izany fiaviana izany
dia ny fahatongavany eo amin'ny teny fikasana ny fanambarany mpaminany azy. Izany no ananantsika anjara teny avy amin'ny fanambarany mpaminany Isaia. Fa ny fanambarany mpaminany any Jesosy dia ilay ho avy dia anambarana, titra ny anambarana fa izy ilay Mesia. Fanambarany mpaminany io. Ny fanambarana faharoa koa dia ilay teny tonga nofo Jesosy, teny tonga nofo tonga teto amin'izao tontolo izao, teraka ka kalazaina amin'ny andro Noely. Ny fanambarana azy ankehitriny dia ny fandraisantsika azy ao amin'ny sakramenta sy ao amin'ny teny. Ary ny fanambarana fahatelo dia ilay Jesosy mbola hiverina indray tsara mivelona sy ny maty, ka tsisy afaka hiala eo anatreny amin'izay fotoana izay, fa tsy maintsy hiatrika izany. Ka ireo hevitra ireo no nalahatra ny fiangonana ho azavaina sy ho ampianarina amin'ny atao hoe andron'ny advento. Ka androany amin'ny advento, alady voalohany amin'ny advento izao, dia teny izay anjarantsika dia manambaran'izany. Jesosy no mitsangana eo amin'ny sinagoga mamaky ny tenin'Andriamanitra na ny rahan'Andriamanitra azy ho ety amin'izao tontolo izao ho amin'ny famonjena ny olombelona. Mandray sy manatanteraka ataoko hoe officiellement izany mission na ny rahan'Andriamanitra azy izany izy eto, taorin'ny nangalany devoly fanahy azy. Tsangana eo alohan'ny sinagoga, eo alohan'ny jiosy rehetra, ny mpiray firenena aminy izy, ka mamaky ny bokin'i Isaia, izay ampatsiahivina antsika raha teo koa, fa ny amin'ny alalan'izany fanambarany mpaminany Isaia izany, dia ny fanambarany mpaminany rehetra ny amin'ny teny ny momba ny Jesosy no ampatsiahivina amin'izany. Ahoana ny fanambarany ao? Dia ny hoe avy amin'ny taranaky Davida no hiaviany Mesia izay ho mpanjaka ny zanak'Israely. Manambara an'izany koa ny mpaminany Jeremia izay nivakitsika teo. Hampanirantsana marina ho an'i Davida aho, ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izy, ho vonjena ny Jioda ary ny Jerosalema handro fahizay. Izany ambarany mpaminany Jeremia izany dia tsy hafa fa mitovy amin'ny ambarany mpaminany Isaia ihany. Fa ho tonga izy ka hitsara, hanao fitsarana, hanao fahamarinana, ary ho vonjena ny Joda hamonjy izy, ary ny Jerosalema handro fahizay, izany hoe hanana ny fiadanana fahizay, mandrakizay ny Jerosalema. Atsika amin'izany fa ny teny izay manambara an Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra manontolo, dia izay ny heviny. Andriamanitra mirotsaka eo amin'ny fiainana zanak'olombelona, Jesosy izay tonga hamonjy hanafaka atsika amin'inona? Amin'ny fahotana, satria ny fahotana no mampahory. Mbola ambarany amin'ny alanany mpaminany ihany koa, fa rehefa ho avy izany Mesia izany dia avy eo amin'ny tendrombohitra Oliva izy no iseho. Avy eo amin'ny tendrombohitra Oliva izy no iseho, ary izany koa no mivakitsika tamin'ny filazantsara rahateo, satria tsarovy tsara fa ny tenin'Andriamanitra izay hovakiana amintsika dia manazava indrindra koa ny teny izay hotoriana. Novakiana sy nambarany mpaminany Zakaria ilay teny hoe lazao amin'ny Ziona zanaka vavy, fa indro ny mpanjakanao avo anao malemy fanahy sady mitaingina boriky izy. Avy eo amin'ny tendrombohitra Oliva no isehony. Tsy lavitra ny Jerosalema izany, fa raha eo amin'ny Jerosalema ianao dia mahatazana avoavo, ho tazan'ny olona rehetra ny fahatongavany amin'izay fotoana izay. Ka izany Mesia izany, ilay ho avy, dia mpanjaka malemy fanahy mitaingina zanaboriky. Izany no mpanjaka ho avy ho an'ny zanak'Israely, hanjaka sy hanapaka ny zanak'Israely. Efa ela ny andrasana an'izany, kanefa ny jiosy dia nanantenany hoe mpanjaka ho avy amin'ny heriny sy ny voninahiny izy, ka tsy zanaboriky ny eritreretany
hatongavany fa mety maramila sy soavaly matanjaka miazakazaka anao anaraka azy, kanefa mpanjaka malemy fanahy no tonga eo aminy. Ny filazany Jesosy ny amin'ny hoe androany no efa tanteraka eto aminareo izany teny izany, efa tanteraka eto aminareo izany no anambarany koa fa izy no ilay Mesia. Raha ny bokin'ny asan'ny apôstôly no manambara azy ao amin'ny toko 10 dia ilay ambarany aminy hoe voaositr'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery manao soa ahasitrana izay rehetra azony herin'ny devoly. Ahasitrana izay rehetra azony herin'ny devoly. Voaositr'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina, ka izany no ilazany Jesosy mazava tsara amin'ny vahoaka eto amin'ny sinagoga hoe ny fanahin'ny tompo no ato amiko. Teny nambaran'ny mpaminany izany fa tenin'Andriamanitra, tenin'izy tena no miteny azy mivantana, ny fanahin'ny tompo no ato amiko. Izany koa no mbola nambaran'i Jesosy fa efa eto aminareo ankehitriny, tanteraka aminareo izany teny izany, efa tonga aho koa avia manatona ahy ianareo izay miasa fatratra sy mavetsatretana, fa izaho anome anareo fitsaharana toy ny nanambaran'ny mpaminany hoe ny Jerosalema handro fahizay. Teny fampanantenana ho atsika koa izany. Ny filazany Jesosy ny asa ataony sy anatanterahany izany dia miveriny ny telo amin'ny teny anjarantsika eto ny hoe hitory. Hitory teny soamafaly ho an'ny malahelo aho. Hitory ny fandefasana ho an'ny mpifatotra, hitory ny fampahiratana ho an'ny jamba. Fa inona no mamatotra? Inona no mamatotra? Ny famatoran'ny devoly amin'ny fahotana. Izany no mbola mamatotra hatramin'ny andro taloha ka mbola mandraka ankehitriny. Ary io no mbola lazain'ny manamarina ny teny izay nolazainao amin'ny asan'ny apôstôly hoe hanafaka amin'ny amin'ny fampahorian'ny devoly sy izay azo ny pahoriana rehetra amin'ny avy amin'izany asan'ny ratsy izany. Inona no mamatotra? Ny fahazaran'ny ratsy izay sarotra ilana indrindra ka mbola mampisaraka amin'Andriamanitra. Inona no mamatotra? Hitantsika amin'ny sary izay nasehon'ny tarika ny sekoly alady teo, misy resaka vola ny fitiava-karena. Ny fitiava-karena, ny fitiavam-bola, izany ny fototry ny zavatra, ny fototry ny faharatsiana rehetra. Izany ny famatoran'ny devoly ka managadra ny olona sy manandevo ny olona. Izany no mamatotra ny olona hatramin'ny andro taloha efa ela ka mandraka ankehitriny mbola eo amintsika, toetra amintsika amin'ny fiainantsika koa izany. Ka noho izany mampieritreritra antsika izao teny izao amin'ny andro alady voalohany amin'ny advento izao, taom-baovao am-piangonana izao. Raha mbola ilazany koa ny hoe fampahiratana ny jamba, fa inona no mbola mahajamba? Ny mahajamba dia ny tsy finoana. Ny tsy finoana ny tsy ahitana ny Jesosy rehefa mitsangana efa tonga mandondono eo am-baravarany fonao, kanefa tsy renao ny feony, tsy renao ny asany. Ny tsy finoana tonga tany amin'ny azy izy, hoy ny teny tany amin'ny tanàna Nazareta, tanàna izay nahabe azy izy, fa raha tonga tany amin'ny azy izy, ny azy tsy nandray azy. Rehefa tonga teo amin'ny sinagoga izy, tsy ilay zanaky Josefa ve ity? Tsy ilay zanak'ilay mpandrafitra ve ity? Tsy Maria ve no reniny? Ary ny rahalahiny Josefa, Jakoba sy
Jakoba sy Simona sy Jodasy fantatsika daholo reny ka ahoana no ananany ahafantarany izany asa ananany izany asa lehibe zany sy ahafantarany izany fahendrena lehibe zany fantatsika tsara izy ka ahoana no izy no Mesia tafitorina taminy jiosy ary mbola maro ny tsy mino azy mandraka ankehitriny. Inona mbola mahajamba antsika koa fantatsika fa ankehitriny na dia efa fantatra tsisy izay tsy mahafantatra ny tantara sy ny fahatongava zany Jesosy zany hamonjy, mbola maro no tsy mino, maro no tsy te halala, maro no tsy te hafantatra akory ny aminy. Izany mbola fahajambana ary atraiza hoy ny teny hoe raha tonga eto amin'izao tontolo izao izy mbola hahita finoana ve? Mampieritreritra koa izany fa ho antsika manokana izay miheno sy mandray izao teny izao, inona no mbola mahajamba antsika? Inona no mbola mahajamba antsika? Dia ao ny zavatra mahasasatra isan'andro na ny ao amin'ny tokantrantsika ao aza tsy hitantsika intsony rehefa mamonjy ny asa aman-draharaha, ka rehefa totitra amin'ny zavatra rehetra mampahosy izay mandrirotra anao mandritry ny fiainana mandavanandro dia tsy manam-potoana intsony heverana ny amin'izany Jesosy izany, tsy manam-potoana intsony heverana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fahajambanana izany ry havany ka tokony ampieritreritra antsika fa mbola omena tombonandro koa isika heverina sy hanovana ny lalantsika ka azahoantsika mamantatra izany. Mbola mitohy ny amin'ny fitoriana fa anankiroa izay ny voalaza, hiritory ny taona akasitrahan'ny tompo. Inona no ambarany amin'izany hoe taona akasitrahana izany? Fa ny taona izay mbola azahoana mandray, izay mbola azahoana mitodika aminy, ka mbola azahoana mibebaka, izany hoe fotoana mbola tokana azahoana hitondrantsika ny fibebahana eo anatrehany, taonandro mbola azahoantsika mihaino ny teniny ka mbola mandray ary mbola manova ny lalana alehantsika koa satria izay no atao hoe mibebaka, miala amin'ilay fahotana sy ny fahazarany ratsy teo aloha, ny tsy fahafantarana sy ny tsy finoana, ka mandray azy tonga eo ampototry ny hazo fijaliany, manatona azy, miverina aminy. Ny taonandro akasitrahan'ny tompo dia ny taona izay mbola azahoany manamarina maimaimpona izay rehetra mino sy mandray azy. Ny taona fakasitrahana akasitrahan'ny tompo dia izay mbola hanolorany ho masina sy tsy manatsiny amam-pondro ireo rehetra izay tarafina amin'ny finoana azy, satria ao amin'ny finoanany Jesosy no hijeren'Andriamanitra antsika ka handraisany antsika ho ao amin'ny valany. Izay oloko ho azy fahiny taloha kanefa anehoana famindram-po ankehitriny. Mbola andro ny fankasitrahana no ananantsika azy eo am-po, nandraisantsika azy tamin'ny alalan'ny batisa, ka mbola azahoantsika miatoraka eo aminy koa amin'ny tombonandro rehetra izay mbola omeny. Ka ny andro voalohan'ny taona, ny andro tombaovao toy izao dia andro fandraisana bonne résolution, fandraisana fanapahan-kevitra fiovana eo amin'ny fiainana. Ny irina amintsika ankehitriny dia ny anolorantsika ny tenantsika ho azy feno tokoa, ka tsy hijanona fotsiny amin'ny fahagagana toy ny nataon'ny retsy jiosy izay nanatrika, talanjona fotsiny tamin'ny teniny navoaky ny vavany fa tsy nandray azy, fa ianao kosa izay mankalaza izao taom-baovao ny fiangonana izao dia handray azy tokoa ka hanolotra ny fiainanao ho azy, ho arovany, ho tahiny sy ho tantanany. Izany no anjarantsika
ka raha mandray izao teny izao ianao dia ny fanoloranao ny tenanao feno ho amin'ny fanarahana azy sy ny fanompoana azy. Izany no akasitrahany, izany no akasitrahany, izany no atao hoe mbola ho toriny ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, ka mbola hananantsika anjara amin'ny tenin'Andriamanitra hanavaozantsika ny tenantsika sy hanavaozantsika ny fontsika. Ny fetra farany anie ho antsika izay mbola velona sy miaina, manana tombonandro, dia izay ialany fofinaitsika ka tsy eo no tsy afaka intsony isika ny aorianan'izay no tsy afaka intsony ianao hoe hiverina hibebaka, fa ny fibebahana ny taokasitrahana izay andrasana aminao hibebahanao dia alohan'ny ialany izay fofinaina sy ny heverintsika ho aina izay, ka andraisantsika an'Andriamanitra sy andraisana antsika koa. Tsy misy mahafantatra ny fotoana izay hiaviny fa ny fibebahantsika isan'andro isan'andro, izany no ilaintsika ny fibebahana isan'andro isan'andro, andraisantsika azy isan'andro isan'andro. Ka raha tomboka tapoka ny fotoana dia efa vonona ianao, efa vonona koa izy mandray ianao. Mampieritreritra ny fotoana toy izao, kanefa raha manana ny faniriany mino rehetra isika ny amin'ny hoe hitsena azy amin'ny fiaviany hitsara ny velona sy ny maty, ka ho isan'ireo raisiny ataony hoe mandrosoa ao amin'ny fanjakan'ny tomponao, dia izany ny fifaliana indrindra. Fifaliana ho an'ny mino ny fiandrasana sy ny fahatongavan'izany fotoana izany, fa fahoriana kosa ho an'ny tsy mino. Ka tombonandro sy taona-kasitrahana tokoa, fa aza vela ho mandalo, fa raha Jesosy tonga manatona anao, mandondonao ambaravarany fonao, raiso izy, tany izy ho mpanjakanao, ary ao ka angatanao amin'ny aretanao hananana ny finoana ambara-piaviny indray. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ary ho azy mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.